izay natokana hitondrana ambavaka sy anehoana fankasitrahana ny mpitandrina tovonjara an'liva radoniaina, ny vadiny Mirantsoa ary ny zanany Alicia sy Loika. Koa dia apetraka feny eo amin'ny tompo izao fantom-pivavahana izao ary izy ane omba antsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Faly miaraba ihany koa ny mpitandrina pasteur Faly Mirina Radionarson izay aumônier militaire protestante eto la Réunion sy ny fianakaviany izay tonga eto ary mitondra amintsika ny afatra amin'izao alahady mitandrina izao. Ny teny hitorinan'io dia hitanareo amin'ny fandaharana ao amin'ny epistily faharoa izay nisoratan'ny Paoly ho an'ny Tesaloniana toko voalohany manomboka amin'ny andininy 1:20 izay voalaza hoe koa mangataka amin'Andriamantsika izahay mba ataony mendrika ny fiainany antsony ianareo mangataka izahay mba hotanterahany amin'ny kely avokoa ny famirinareo anao soa ary ataony lavorary koa ny asa ateraky ny finoanareo dia omenareo voninahitra ny anaran'i Jesosy tompontsika sady ianareo koa omeny voninahitra izany ny vokatrin'ilay fahasoavana avy amin'ilay Andriamantsika sy Jesosy Kristy tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ho amin'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voanjo ny masina, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amin'izao alahady ny mitandrina izao dia aoka isika anatona ny tompo ka hiara mankalaza sy manome voninahitra azy amin'ny famakiana miaraka ny salamo fadina ny efapolo amby zato manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Andriamanitra fahazako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory, ankalazanao sanandro ao sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah afaka tokony teraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazana hitararaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay nandiny azy sy anambara ny asanao lehibe laza ny voninahitry ny fiandriananao
hivavaka isika ry tompo andriamanitra rainay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy midera sy mankalaza manome voninahitra anao izahay fa ianao dia andriamanitra masina indrindra mamindra fo ary feno fitiavana anay endre ny hafaninay fa natratra izao fotoan-dehibe izao anionay ny fisaorana ho anao ka indreto izahay velonay natrapamonjeny satria mitantaninao ny fiainanay tantaninao ny fiainany tandriny tovonjara arivarady aina tantaninao ny fiainany ny vadiny mirantsoa tantaninao ny fiainany ireo zanany ary izy azy loka sotra raha eo ny amin'ny fanatrehanao zao fanotovavahana zao satria ony teninao hoe raha misy rona telo ianareo vory amin'ny anaranao dia eo vonay ianao sotra raha eo amin'izany fitiavana lehibe zany ary tsapanay tokoa zany fahasoavana lehibe ary mivavaka izahay mba homendrika ny fiainana ny antsoina ao anay ary mba ho tanteraka ihany koa ny fanorinay anao asa soa sy hijoro ny vavolombelonao eo amin'izao tontolo izao mba anay raha eo mba ho lavorary tokoa ny asy ateraka ny finonanao ankehitriny raha eo mangataka ny fanahinao masina izahay hiasa mahery aty anatinay mba ahafahanay miaino ahafahanay mandray ny teninao masina ka hiteraka voka-tsoa ho anay eo amin'izao fiainana amin'izao tontolo izao izao amin'ny anaranao Jesosy malalo amen. Aoka isika andray ny sitrapon'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Hebreo 3:17 andiny 17 izay manao hoe manohava ny ropitarika ianareo ara-pivavahana ka maneky azy fa ireo no miambina hatrany fanahinareo toy ny olona ampamohan'Andriamanitra ny amin'izany raha manohy ianareo dia amin'ny hafaliana ny manaovan'ireo ny raharahana fa raha tsy manohy ianareo dia amin'ny fisetohana no hanaovany azy ka tsy ahasoa anareo izany. Sika nantona ny tompo ka netsiteny sy hiaiky ny fahotantsika ka hifona aminy angataka famelana ny hevintsika izany dia ataontsika ao anatin'ny fahanginana. Raha io manondrika ny lohanay eto anatrenao izahay fona aminao fa ndrisy mbola nampalahelo anao tamin'ny teny naloka ny vavanay indray izahay nampalahelo anao tamin'ny fihetsika indray izahay eny nampalahelo anao tamin'ny fisainana toa azy izany raha io mamelana tompo fa niala tamin'ny didinao indray izahay niala tamin'ny didinao masina izahay niala tamin'ny fitsipikao izahay mangataka ny famelanao izahay mba enore raha eo mivavakay ary ampanetreteny no iarahanay mibebaka aminao manao hoe rainay rehefa midrapo mitalao aminao izahay mamelana elokay diovy izahay ho afa-pahotana sasao izahay ho afa-kely ary avozy ny fanahinay mba ho veloka nompo anao ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Amen.
eo am-pitsangana. Ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asy mba antonareo an'Andriamanitra velona. Voavena ny helokareo noho ny anarany masina mideran'Andriamanitra, miderahan'Andriamanitra. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Eny ny zanahiraha tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.
présence dans ma vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi, Seigneur des Seigneurs. Nous te remercions pour cette belle journée où tu nous as permis de venir dans ta maison pour ce dimanche du pasteur, sa famille. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous as accordés. Nous te remercions d'être là avec nous aujourd'hui. Que ton Esprit Saint soit avec nous, que ton Esprit Saint nous aide et nous illumine afin que nous puissions transmettre ton message et retenir ton message qui se trouve dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, qui nous dit « Pour toutes choses, j'ai de la force grâce à celui qui me donne de la puissance. » En ton nom Jésus-Christ, Amen. Je vais nous asseoir. Aujourd'hui, spécialement ce dimanche du pasteur, je vais vous parler de l'histoire de Samson. Samson, c'est toujours associé avec quel nom? Samson et Dalila. Alors, l'histoire de Samson se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, chapitre 13 à 16. À cette époque, il y avait beaucoup d'Israélites qui se sont mis à adorer d'autres dieux, d'autres des idoles. Alors là, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il veut qu'on l'adore lui tout seul. Il ne veut pas qu'on adore des idoles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a permis aux ennemis des Israélites de gagner les combats, les guerres. Et Dieu a puni les Israélites qui adoraient des idoles, qui n'adoraient pas le Dieu. Dieu leur a enlevé sa bénédiction. Et ainsi, les ennemis des Israélites, qu'on appelle les Philistins, ont pu régner sur le pays d'Israël pendant 40 ans. Mais parmi les Israélites, il y en avait un qui aimait Dieu. Il s'appelait Manoah. Il était marié, mais sa femme était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il avait peur de Dieu, parce qu'il louait Dieu, Dieu lui a donné sa bénédiction. Un jour, Dieu lui envoya un ange et lui dit « Tu auras un fils ». Effectivement, plus tard, Manoah et sa femme ont eu un fils qu'ils ont appelé Samson. Dieu l'a choisi tout en lui donnant une mission de délivrer Israël de la domination des Philistins qui louaient d'autres dieux. Pour cela, Dieu l'a béni en donnant à Samson une force exceptionnelle. Il était très fort. Il pouvait, rien qu'avec ses mains, tuer des lions. Il pouvait tuer beaucoup de personnes. Est-ce que, de plus de ça, Dieu a dit qu'il serait naziréen. Vous savez ce que c'est un naziréen? Moi non plus. Eh bien, je l'ai appris en disant qu'un naziréen, c'est quelqu'un qui fait le vœu de servir Dieu toute sa vie. On peut dire que le pasteur, sa femme et ses enfants, peut-être ils sont des naziréens, parce qu'ils ont choisi de servir Dieu. Le pasteur a choisi de servir Dieu toute sa vie. Mais, à la différence près que Dieu, dans les naziréens, eh bien, les personnes ne devaient pas couper leurs cheveux ni boire de boissons alcoolisées. Là, ils laissaient leurs cheveux très très longs, ce qui n'est pas le cas de notre pasteur. Mais le malin rôde autour de ceux qui veulent servir Dieu. Il est toujours comme ça.
Les Philistins, ils ont cherché par tous les moyens de tuer Samson parce qu'il était trop fort. Et alors, Samson était amoureux d'une femme qui s'appelait Dalila. Elle était très belle. Et alors, les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Dalila et lui ont dit, écoute Dalila, si tu veux bien, on te donnera 5000 pièces d'argent si tu trouves pourquoi il est si fort, Samson. On voudrait l'attraper et le mettre en prison. Et alors, Dalila, avec 5000 pièces d'argent, s'est dit, oh, je vais devenir riche. Elle voulait l'argent, elle a accepté. Au début, Samson a refusé de lui dire d'où venait sa force. Mais à force d'insister, de cajoler Samson, mais donne-moi, s'il te plaît, ne suis-je pas ta chérie, etc. Eh bien, Samson a fini par lui révéler son secret. Il lui a expliqué, mes cheveux n'ont jamais été coupés, parce que je suis nazirien. Mais si on me les coupe, je perdrai toute ma force. Aussitôt, qu'est-ce qu'elle a fait, Dalila? Elle a endormi Samson sur ses genoux. Elle a demandé à quelqu'un de lui couper les cheveux. Quand Samson s'est réveillé, comme sa force était partie, les Philistins ont pu l'attraper. Ils lui ont crevé les yeux et ils l'ont mis en prison. Samson était tout malheureux. Il a désobéi à Dieu. Il n'a pas rempli sa mission qui était de délivrer Israël. Un jour pourtant, des milliers de Philistins, ils étaient rassemblés dans le temple où ils adoraient leur Dieu qui s'appelait Dagon et criaient, notre Dieu nous a livrés, Samson, amenez-le pour qu'on s'amuse un peu avec lui. Ils ont mis Samson entre deux colonnes, deux grandes colonnes, et ils se sont moqués de lui. Samson, quand il était en prison, ses cheveux, entre-temps, ses cheveux avaient repoussé. Et il a demandé à Dieu, Samson, s'il te plaît Dieu, donne-moi de la force, juste une fois encore. Puis, il a poussé de toutes ses forces les colonnes de pierre. Le temple s'est écroulé et tous les Philistins qui adoraient leur Dieu, leurs idoles, qui étaient à l'intérieur, ils étaient tous morts. Samson donc a pu remplir sa mission qui était de délivrer Israël du joug de l'esclavage des Philistins. Alors, les enfants, coucou, aujourd'hui, rappelez-moi un peu, c'est quoi, c'est quel dimanche aujourd'hui? Ah, c'est vrai, c'est le dimanche du pasteur. Est-ce que vous savez c'est quoi le dimanche du pasteur? Non. Pourquoi le pasteur, sa femme, Alicia et Loïka sont là? Pourquoi il n'est pas à sa place habituelle ici? On ne sait pas? Eh bien, je vais vous dire. D'abord, les dimanches du pasteur dans l'église de la FPMA, on les fête tous les ans, dans chaque église de la FPMA. Alors, partout dans le monde, hein, parce qu'il y a aussi à Munich, il y a aussi un peu partout dans le Canada, etc. On fête le dimanche du pasteur, souvent vers la fin de l'année, nous on le fête aujourd'hui. Des fois les autres, ils le fêtent au mois de décembre. Alors, c'est un culte en fait, pour rendre grâce à Dieu, de nous avoir donné un pasteur à plein temps, qui nous accompagne spirituellement et moralement au cours de notre vie. Vous savez, dans les paroisses de la FPMA, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Là où elle est ma fille, Bienvenue par exemple, ils n'ont pas de pasteur. Eh ben, il y en a un qui vient de temps en temps, une fois, tous les 2 mois. Et bien nous avons la bénédiction de Dieu d'avoir un pasteur à plein temps. Et c'est malheureux de ne pas avoir un pasteur à plein temps. Alors, Dieu nous a bénis donc, car nous avons la grâce d'avoir un pasteur à plein temps qui nous connaît tous. Le dimanche du pasteur, donc, est un moment important pour l'Église, pour adresser nos prières pour le pasteur, pour sa femme, pour ses enfants, afin qu'ils soient tous bénis de Dieu, comme Samson, afin qu'ils aient la force du Saint-Esprit, afin qu'ils aient de la patience dans leur engagement spirituel, afin qu'ils aient aussi la sagesse de Dieu. Le dimanche du pasteur, c'est important car tout à l'heure nous allons défiler pour adresser les sections, l'Église, nos prières pour eux, parce qu'ils forment une équipe, ils forment un tout, et nous prions pour qu'ils soient aussi bénis des dieux.
Dieu soit sur eux, pas uniquement aujourd'hui. C'est vrai que le pasteur nous accompagne spirituellement, il prie tout le temps pour nous, mais nous aussi ne devons pas penser à ce qu'il ait une force comme Samson, pour qu'ils aient une joie, une force exceptionnelle dans leur accompagnement quotidien. Le dimanche du pasteur est donc un moment important pour chacun de nous, pour leur montrer notre reconnaissance et surtout pour remercier Dieu de nous avoir donné un pasteur à plein temps. Prions. Mon Dieu, quelle joie encore aujourd'hui de te louer, de te glorifier pour ce dimanche du pasteur. Comme Samson, tu l'as choisi pour te consacrer sa vie. Comme Samson, te demandant de lui donner une force exceptionnelle dans la mission que tu lui as confiée au sein de ton église, la FPMA de la Réunion, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants. Seigneur, que ta bénédiction soit pleine, que ton Esprit Saint soit sur eux, que les enfants de l'école de dimanche, que les jeunes prient aujourd'hui et demain pour le pasteur, pour qu'il soit heureux, qu'il trouve de la joie, qu'il trouve le bonheur dans la mission exceptionnelle que tu lui as confiée, qu'il soit juste, qu'il soit bon, qu'il soit clairvoyant selon ta volonté, car tu as dit dans Philippiens, chapitre 4, 13, pour toutes choses, j'ai de la force grâce à celui qui me donne de la puissance. En ton nom, Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Iteny soratra masina izay vakintsika dia avy androany dia hitantsika amin'ny Isaia toko faha-efatra dimy amby efapolo, andiny faharoa amby roapolo hatramin'ny andiny faha-efatra amby roapolo. Isaia dimy amby efapolo, andiny faharoa amby roapolo hatramin'ny andiny faha-efatra amby roapolo. Dia hitantsika ao amin'ny epistily faharoa amin'ny Tesaloniana, toko voalohany, andiny faha-raika amby folo, dia farana amin'ny toko faharoa, toa amin'ny andiny faharoa ny toko faharoa. Dia faranantsika ny famakiana teny soratra masina ao filazantsara nosoratan'io Lioka toko faha-sivy amby folo, andiny voalohany hatramin'ny andiny fahafolo. Dia vao hitantsika izany dia vakiana ny anaran'ny toko. Mijery ahy dia voavonjy ianareo ireo vazantany rehetra, fa izao no Andriamanitra
ka tsy misy hafa. Ny tenako no nianianako. Nisy teny hafa nalokan'ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsaoko. Izao no andohalehan'ny lohalika rehetra sy iania ny lela rehetra hoe ao amin'ny Jehova ihany no misy fahamarinana be sy hery, ka izy ihany no aotonona ny olona ary omenatra izay rehetra tezitra aminy. Ary izany no angatahinay mandrakarivo ny aminareo mba ho ataon'Andriamantsika homendrika ny fiantsoana ianareo ary ho tanterahiny amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba ankalazainay ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika ary ianareo ao aminy kosa ary araka ny fahasoavan'Andriamantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ary mangataka aminareo izahay ry rahalahy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny hanangonana antsika eo aminy mba tsy halaky ho etsiketsehina amin'ny saina na ampitahorana dia nareo nampitahorana ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa avy aminay. Milaza fa efa miandoha ny andron'ny Tompo. Amen. Alors Jesosy niditra ka nandeha namaky any Jeriko, aridy nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, izay lehibe ny mpamory hetra sady manan-karena. Ary nitadahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nanankaviavy izany Jesosy, fa ifandalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandaka nanao taminy hoe: "Ry Zakaiosy, midina faingana, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao aloha." Dia nidina faingana izy ka niampetrano azy sady valy. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe: "Lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanota izy." Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny Tompo hoe: "Indro Tompo, niatsasaky ny fananako, omeko ho an'ny malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honera avy efatra eny izany." Ary Jesosy taminy: "Anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak'Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ray Masonao, manamasinana ny fahamarinana, ny telinao ny fahamarinana." Amen. Izao isika dia araka nonona mifanakimponona. Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lavidivantsika, izay nitorotomona tahafana masina, nateraka mahavelontsena, nijara napako ambolako, nirona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka narevy, nidina ka ny amin'ny fiainantsika, nitsangana tamina amin'ny fahatelo, niakatra ho any an-danitra. Petraka kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any amin'ny tsara vera sy ny mba. Ino ny fanamasina aho, fiorona masina manerana n'izao tontolo izao, fiorona ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
Fifaliana riavana no ikarabanatsika rehetra miarahana Jesosy Kristy Tompo amin'izao alahady manokana eo amin'ny fiainan'izao fiangonana izao. Dia fifaliana indrindra ny mizara ny tenin'Andriamanitra, fampahaizana amintsika rehetra indrindra, fampahaizana mpitandrina mianakavy. Dia ny hery fanahy masina ny hiasa anatin'ny fotsika tsirairay avy, hahatonga ny teny sy miafaka azy eo raisitsika hampitombo ny finoantsika an'Andriamanitra, indrindra hampitombo ny fiangonana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ao anatin'ny mpitandrina sy ny kristianina tsirairay avy amin'izao fiangonana izao. Amen. Rehevana misy fiteny mahafinaritra izay ifanaovan'ny olona. Rehefa mifankahita ohatra dia na mifanao veloma dia miteny hoe ny fahasoavan'ny Tompo ho aminao. Ao koa izay fiteny ataontsika dia am-piangonana hoe ho ampitomboana amin'ireo mandrakarivany ny fahasoavan'ny Tompo, fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Misy ohatra mahafinaritra tena rehefa miresaka quand on se rencontre, on se dit comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je veux bien. Ny tinatongavana riavana dia hoe tsapanao ve ilay fahasoavan'ny Tompo eo amin'ny fiainanao. Na marina koa mbola tsapanao ve ilay fahasoavan'ny Tompo eo amin'ny fiainanao. Mbola tsapanao ve ilay fahasoavan'ny Tompo eo amin'ny fiainan'ny tokantranonao. Sa sanatria lasa mitaraina lava amin'ny fahasairanana ianao ka tsy mahatsapa intsony ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminao. Toy izay koa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Mbola tsapanao ve ny fahasoavan'ny Tompo eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izay misy anao. Sa sanatria lasa mitaraina adidy samihafa ka adininao fa fahasoavan'Andriamanitra ny fanaovana ny adidy. Oui, c'est une grâce de Dieu de faire les devoirs dans la société, mais surtout faire les devoirs au sein de l'Église. Dia ao anatin'izany izao alahady mpitandrina izay tanterantsika izao. Ny teny soratra masina izay nivoakina tamintsika teo ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko voalohany andiny faharay ambin'ny folo dia milaza tolombavaka mba ahatsapantsika ny vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tolombavaka mba ahatsapantsika ny vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tolombavaka izany hoe mila manino? Mila mivavaka. Ary rehefa mivavaka dia mila fantatra hoe inona ny tolombavaka na ny sujet de prière izay entina mbavaka. Izany hoe valim-bavaka izany no hatsapantsika mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo eo amin'ny fiainantsika. Tolombavaka izay tokony hasanatry ny mpitandrina sy ny kristianina tsirairay eo amin'ny fiangonana. Mpitandrina sy ny kristianina tsirairay mihitsy hoe tanan'Andriamanitra iombona tanteraka izany tolombavaka izany. Inona izany tolombavaka izany? Arak'izay hitantsika eo amin'ny andiny soratra masina ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko voalohany andiny faharay ambin'ny folo. Donc quels sont les sujets de prière que le pasteur et les chrétiens de l'Église devraient prononcer afin de reconnaître la grâce de Dieu dans les différentes circonstances de leur vie? Mialohan'ny jerentsika izany tolombavaka mila sanatry ny mpitandrina sy ny fiangonana izany dia manasanao mbola hiara ny tolombavaka hangataka ny fanahy masina hitady-dalana sy hanazava ny hafatra ho antsika. Hivavaka isika. Ny Andriamanitra raray tsara indrindra, hitanao tsy miafina aminao ny fiainanay tsirairay avy ary koa ny fiainan'ny mpitandrina mianakavy. Hitanao tompo malama izay mety fahairana na fahakiviana amin'ny famponanao. Famitanao aminao izay amin'ny alalan'izao teninao izao izay teny fiainana mba hampitombo ny fitiavanay anao ane izany teny izany, mba hampitombo ny famponanao
ampitombo ny fiangonana amin'ny fiarahana miasa eo an'iny izao fiangonana izao ka havitasa tsara ho voninahitry ny anarinao fa tsy tambesatra anaty antinaity ny aiay samihafa dia mangatana ny fanahinao izay tompo ao ary mitenena ty Jesosy Kristy eo fa ndraikizahay voninahitsy iainao anao isaotra tompo amen. Koa mangataka amin'Andriamanitsika izahay mba ataony mendrika ny fiainany antsony ianareo ianareo mangataka izahay mba ho tanterany amikely avokoa ny fandrinareo anao soa ary ataony lavary koa ny asa ateraky ny fonareo. Izany riavana ny tolombavaka izay nasandatry ny apôstôly Paoly sy Silasy ary Timoty mpiara-miasa aminy ho an'ny fiangonana kristianina tao Tesalonika. Anefa fahavaka ny mpanompon'Andriamanitra ho an'ny fiangonana kristianina izany tolombavaka izany. Tsara marena fa ireo kristianina tao Tesalonika ireo dia tao anatin'ny atsatro satria nisy ny fanenjehana, nisy ny fahoriana samihafa. Izany hoe fampielezana ho azy ireo ny tolombavaka izay nasandatry ny mpanompon'Andriamanitra. Ny toerany eo amin'ny andiny faharoa amin'ny dikatelingonana ny diemba no dia manamafy izany fampahelezana izany. Koa ny voasoratra hoe dia omenareo voninahitra ny anaran'i Jesosy tompontsika sady ianareo koa omeny voninahitra izany ny vokatry ilay fahasavana avy amin'ilay Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny dikan'izany dia hoe ny fahatanterahan'ireo tolombavaka ireo eo amin'ny fiainan'ny kristianina zany dia anisany atsapana ny fahasavan'ny tompo eo amin'ny fiainana andavanandro na inona toe-javatra lalovantsika. Rehefa tanterantsika zany, rehefa teraka eo amin'ny fiainantsika ny valobavaka dia mahatsiaro izany fahasavan'ny tompo izany isika. Riavana amin'ny alahady ny mpitandrina aty dia mampatsiaro antsika izany tolombavaka izany ny tompo mba ho lasa tolombavaka hifanaovan'ny mpitandrina sy ny fiangonana izany zavatra izany. Koa dia amin'izany no atsapan'ny tsirairay mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany na dia mety mandalo fahasahiranana sy fahoriana samihafa zay izy. Koa dia andeha ho jerentsika izany tolombavaka izany. Misy tolombavaka na sujet de prière telo ao anatin'io andiny soratra masina io. Ny tolombavaka voalohany dia hoe mangataka amin'Andriamanitsika izahay mba ataony mendrika ny fiainana ny antsony ianareo ianareo. Que notre Dieu vous rende digne de son appel. Mba ho mendrika ny fiainana ny antson'Andriamanitra amintsika isika tsirairay ihany. Izany ny tolombavaka lehibe amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Anisan'ny zavatra mahavesatra amin'ny fanomponan'Andriamanitra riavana rehefa mahatsapa ianao hoe tsy mendrika ny antsony tompo aho. Randraha ianao kivy tsy mendrika ny antsony tompo. Izany mahatonga antsika mila mivavaka mitalo amin'Andriamanitra hoe ampio aho Andriamanitra io mba hanana fiainana mendrika ny antsonao ahy. Fa tsy ampy izany fa mila ihany koa isika mihitsy, isika nanakavy mifampivavaka manaraka izany tolombavaka izany. Aza maika ny fanometsiny na ifanaratsy fotsiny ka hiteny hoe izany hoe dia mba pastera, mba diakona ihany nefa loza mitoetra ny sisisa izay mety mivoaka amin'ny vavantsika rehefa mahita ny fahalemeny mpanompon'Andriamanitra isika. Fa ny tokony ampisaintsainantsika dia hoe efa mba nivavaka ho azy ve ianao Andriamanitra mba ataovy mendriky ny fiainana ny antsonao azy pastera. Andriamanitra mba ataovy mendriky ny antsonao azy ny diakona. Ampahirezo izy ireo Andriamanitra. Ny fahasahiranana le raha tsy miambina, rehefa anatin'ny fahasahiranana ianao rehefa tsy miambina dia manjary manova toetra. Dia olona falifaly lava mandefika ndraindray lasa
kizitondava lasa masika lasa mora tezitra rehefa tsy miambina ady azany riavana dia mila ifampivavantsika ady mila tanterahantsika tsirairay avy koa zany tombavaka zany ao anatin'ny tokantranonao asangato zany tombavaka zany ho an'ny vadinao asangato zany tombavaka zany ho an'ny zanakao mba hananana fiainana mendrika ny fiantson'Andriamanitra antsika isika rehetra isika kristianina rehetra manko dia ambarany soratra masina hoe olona natsoan'Andriamanitra avy any amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga zany ny antsoan'Andriamanitra tsika avy any amin'ny maizina sika mety tao anatin'ny fahazavana mahagaga mila mendrika izany antsoan'Andriamanitra zany sika amin'ny fiainantsika na amin'ny fiteny na amin'ny asa na amin'ny sainantsika azy ho voninahitra manaraka andeha ifampivavaka mba ho mendrika ny fiainany antsoan'Andriamanitra antsika zany isika tsirairay avy zany hoe mba hitombo ara-panahy isika efa mendrika ny antsoan'Andriamanitra isika dia mitombo ara-panahy dikan'izay fa tsy hijanona ho zazaboda amin'ny finoana na sanatriaza hisy iverin-dalana ka ho lasa miamanantsika amin'ny finoana aoka mendrika ny antsoan'Andriamanitra tsika ka nandrarezany vavaka izany mandrakariva ny tombavaka faharoa izay mifandray amin'ny voalohany teo ihany dia hoe mangataka amin'Andriamanitsika izahay mba ho tanterahany ankely avokoa ny faninianareo hanao soa que par sa puissance Dieu vous aide à faire tout le bien que vous souhaitez. Amin'ny Galatiana 3:1 dia misy hotely fanatanana zao hoe aoka izay ampianarana ny teny any hafoy zavatsoa ho an'izay mampianatra midika zany riavana fa tena sitrapon'Andriamanitra ny maneho fankasitrahana ny mpanompony izay mampianatra ny tenin'Andriamanitra antsika afaka atao mpabiamasy tahaka izay ataontsika ny tialahatra ity zany fankasitrahana izany ary afaka ataonao koa manokana araka izay hitariany fanahy masina anao sy izay faniriana hanao soa ao anatinao mila ana faniriana hanao soa ny olona dia indraindray betsaka ny faniriana tsara ao anatintsika hanao soa fa atao lasa nofinofy fotsiny ihany ary zany no antony ifampivavahantsika mba ho tanteran'Andriamanitra ankely ny faniriana hanao soa tanterahany ankely tahaka ny hoe foseo ao Andriamanitra hanao soa anateraka lay fikasana tsara atonato tsarova riavana fa tsy maty antoka koa ianao raha manao soa ka hiteny hoe very ny volako hoe hoay ny zavatra rehetra nanao soa tsy riavana tsy maty antoka fa fahasoavana izany koa ny famarina ny tenin'Andriamanitra hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray ary teo Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana zay nasehonareo ho voninahitra ny anarany zany Andriamanitra zay tokontsika riavana tsy manadiny ny asa soa izay tanterahantsika ho voninahitra ny anarany zay rehetra ataontsika ho annefa eny riavana mahasambatra ny manome ary izany fahasambarana sy fifaliana avy amin'ny tompo zany no tian'Andriamanitra hiainatsika amin'izao alahady ny mpitandrina izy zany fahasambarana izany no tian'Andriamanitra hiainatsika amin'izao alahady ny mpitandrina zao fa ny fanontaniana izay ampisaintsainatsika dia hoe mba manana fandrinana soa an'ny hafa ve aho mba manana zany fandrinana anao soa an'ny hafa izany ve da sa ho amin'ny tena kiandy no saintsaina izao ny valiny rehefa mifampivavaka isika riavana dia manino dia manjary misy fandrina tsara aty anatsika mba hifanao soa fa tsy sanatria hifanenjika na hifampiavana rehefa mifampivavaka isika dia manjary misy fandrina tsara aty anatsika mahita amin'ilay mpiara-mivavaka anao dia misy fandrina hanao soa azy mifampivavaka mitarika
ifanasoa ny tonimbavaka fahatelo farany ao anaty zao andinizao tamasina zao dia voalaza hoe mangataka amin'Andriamanitsika izahay mba ataony lavorary koa ny asa teraky ny finoanareo que Dieu rende votre foi active tsara be mihitsy le amin'ny teny français ataony lavorary koa ny asa teraky ny finoanareo dia mitoy ihany la fanazavana anatin'ireo tonimbavaka anankitelo rehefa mifampivavaka sy mifanao soa ny kristiana zany dia afaka miasa miara-miasa atanteraka tetikasa ho fampandrosoana ny fiangonana mifampivavaka mifanao soa dia afaka miara-miasa atanteraka tetikasa hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra tsara hoe famitandrina sy ny fiangonana dia natao hiara-iasa hampandroso zany fanjakan'Andriamanitra zany araka izany dia tsy afaka miara-iasa araka izay itiavan'Andriamanitra azy isika raha tsy mifampivavaka tsy afaka hiara-asa araka izay itiavan'Andriamanitra me voninahitra azy isika raha tsy mifanao soa mifampitondra zay mavesatra eo amin'ny fiainana andavanandro tsy atia-piangonana fotsiny fa iainana mandrakariva ao anatin'ny fifandraisan'ny mpiandrina ny kristiana tsirairay avy fifandraisan'ny mpitanina sy ny kristiana tsirairay avy eo amin'ny fiainana andavanandro izany fampivavahana sy fifanaovana soa izany rendre service aux frères et sœurs de l'Église. Il y a des choses dans notre vie, dans votre domaine, que vous pouvez aider les autres. Araka izay fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika dia manaova soa ho an'ny mpianakavy ny finoana. Izay vao ho lavorary ny asa teraky ny finoana. Rehefa mifankaty sy mifanampy isika dia afaka miara-miasa miara-misaina hoe inona mitetika asan'ny fiangonana. Ny fiangonana dia natsoan'Andriamanitra hitondro filazantsara. Ny fiangonana natsoan'Andriamanitra hitondra ilay fahazavana eo amin'izao tontolo izao amin'ny entiny samihafa. Izany no tetikasa mila tanterahan'ny fiangonana eo amin'ny asan'ny fitandrina sy ny fiangonana zany. Rihavana tsaroby fa raha misy zavatra tsara ato amintsika dia avy amin'ny hatsaran'Andriamanitra zany ary zany no mahatonga azy antsoina hoe fahasoavana. Ny hen'Andriamanitra dia tsy vitany hoe manomboka ny finoana manana ny finoana fa miasa amin'ny asany ny finoana. Ilay finoko ananako io mila atao asa mivangana amin'ny fiangonako amin'ny hafa ary io no tanjon'ny fahasoavan'ny tompo dia ny hahatonga antsika atanteraka asa miaraka ho voninahitry ny anarany. Izany no tanjon'ilay fahasoavan'Andriamanitra izay tiany tsapatsika isanandro isanandro. Ka dia aoka hifampivavaka amin'izany tonimbavaka izany isika tsapatsika isanandro ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho marina antsika mandrakariva ny teny tompo hoe ampo anao ny fahasoavako fa ny heviko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ady afaka hanonona finoana ihany koa ianao ho an'ny hafa rehefa mifankahitany hafa afaka hiteny azy hoe ny fahasoavan'ny tompo ho aminao. Ho an'Andriamanitra ny eny voninahitra abitsarany fa ny Andriamanitra izay tompontsika dia mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na everitsika azy araka ny hery izay miasa ato amintsika. Amen. Dia toy izany afatra izany dia hiara-mivavaka isika. Dia Andriamanitra ranay amin'nisotranao izahay nome teninao izay mampatsiaro izany tonimbavaka mila sandatray aneonay ny fiangonanay amin'ny masinao izany. Mankataka aminao izay tompo Andriamanitra
mba ataona mendrika ny fiainana ny antsona ho anahy izay tsiraiavina nakizina ny lehibe. Ankataka izay mba ho tanterahanao amin'nkely avokoa ny fandonana soa aty anatinay. Mangataka aminao izay mba ho ravoravo miasa teram-pifoloana ny teninao ka tanterahanay tetika asa samihafa amin'ny fitaizam-panahy amin'ny asa mivangana fitoriana ny filazantsaranao amin'ny alalan'izao fiangonanao izao. Dia taheny fiangonana ny mpitandrina amin'ny lekôlina mpiara-miasa manokana, taheny fiangonana mpitandrina amin'ny kristianina tsirairay avy. Dia ny fifaliana amin'izany vokatry ny fahasoavanao izany no iainanay tsirairay avy voninahitry ny anaranao tompon'Andriamanitra. Dia misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanonana izany bavaka izany manokana ho an'izao fiangonana izao. Misaotra Tompo. Amen. Raizao ny fitahiana. Ho aminareo mandakalevany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Zao dia tonga amin'ny anjara hirany antoko-hira Vonanjo Maro.
mahatoky ny toko izay ampahery sy aronareo tsy ho azo ny ratsy. Izany teny hitantsika ao amin'ny epistily faharoa amin'ny Tesalonianina izany kana no entsitsika ifampiarabana anio amin'izao alahady mitokandriny izao. Raha toa ka misy vahiny sendra mandalo eto amin'ny tempolin'Andriamanitra dia mangataka an'izy ireo mba hitsangana. Tsy misy zany. Toy izao ara ny vaovao-piangonantsika anio. Anio dia natokantsika ho alahady mitandrina. Alahady voalohan'ny volana sady alahady fandraisana. Koa dia manasa ireo izay volona iombina amin'ny latabatry ny tompo. Isy ny rakitra anankiroa toy ny mahazatra, ny anankiray voalohany atelo ny ety aloha ary ny faharoa ho tatazana eny an-toerana. Ko satria alahady mitandrina anio dia tsara ny mampatsiahy antsika fa ny rakitra rehetra izay ho tatazana anio na ny voalohany na ny faharoa dia ho atolotritsika ho an'ny mpitandrina mianakavy eto anatrehan'ny vahoaka an'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana. Isy ihany koa ny fandraisan-tanana ny mpandray fanasany tompo vaovao. Ka noho izany isy ny rakom-pahasoavana ao aorian'ny fandraisan-tanana. Isy ihany koa ny fiarabana ny fitsingerena taona anio ho an'ireo izay teraka tamin'ny volana Oktobra. Isy ihany koa ny fiaraha-misakafo agape izay fanaontsika miaraka amin'ny alahady mpitandrina moa dia miaraka mpitandrina mianakavy, miaraka amin'ny ireo izay miraisin-tanana, miaraka amintsika vahoaka an'Andriamanitra. Koa dia asaina tsy misy akanavaka itsika na nitondra sakafo ianao na tsy nitondra sakafo dia vonona ny fampizara ny fiangonana. Amin'ny alahady 10 novambra izao, ny fanompoam-pivavahana dia mbola eto Lekoriany manomboka amin'ny 7 ora sasany. Ny lasy oka tsy ho adino amin'ny alahady io 10 sy 11. Betsaka ny efa zavatra voapetrapetraka eo anivon'ny sampana izay andraisana antsika vahoaka an'Andriamanitra amin'ny lasy io. Koa dia tongava maro ny havana fa betsaka ny kolontsaina ho azo ary betsaka ihany koa ny fizarana fitiavana amin'io andro io. Toy izao ny tebolatsika tamin'ny volaniditra tamin'ny alahady teo. Nirakitra 116,51 €. Ny fanorenana 186,45 €. Nisy ireo olona nandolasy 72 €. Ny journée sportive 158,02 €. Ny sampana tokopihira dia nampiditra ihany koa 525 € tamin'ny karaoke izay nitokotran'izy ireo. Izay mila fampahirezana dia aoka anatina diakona na ny mpitandrina mivantana. Dia toy izao indray ara ny vaovaontsika anio mirary amin'andro sambatra ao antsika ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Ao anatin'ny feokira no anasana ireo izay teraka tamin'ny volana Oktobra fa nio no anehoana ny fitsingerana ny taona nahaterahan'izy ireo. Manasanareo ary tompoko nareo izay manana ny anniversaire tamin'ny volana Oktobra, anniversaire mariage zany a, dia manasanareo mandroso zafady.
joyeux anniversaire dia amenaran'ny fiangonana manontolo no hiarabananareo zay ankalaza ny tsigeritaona naterahana ao mono mpitandrona mivady ankalaza ny anniversaire mariage tamin'ny volana octobre izany rehetra zany dia mariky ny famindapin'Andriamanitra aminareo manokana mbola mampitombo izany tombonandro izany ko dia teny fiangonana dia ny firarintsoa ao anareo mampitombo mandrakariva ny fahasoavany ao aminareo izany fankalazana ny tsigeritaona izany ny ten'Andriamanitra zay nomeny fiangonana anareo dia zay ambara amin'ny Salamy 7:3 manao hoe ary miravoravo amin'ny Jehova ianao dia omeny anao izay iren'ny fonao. Miravoravo amin'ny Jehova ianao dia omeny anao izay iren'ny fonao. Tsy mandeha ho azy ny miravoravo fa rehefa manapa-kevitra ianao ametraka ny fononao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampaharezany dia izany manome ny fifaliana ary Andriamanitra ilay mahita ny ao am-ponao no atateraka izany fanondrinao zany. Ny zany tenin'Andriamanitra zany ampitombo ny fifaliana ao aminareo, ampitombo ny fifalian'ny fiangonan'ny mpivady, ampitombo fifaliana, ampitombo ny fitaizanany ankizy ary indra atateraka ny fitiasan'Andriamanitra koa ho an'ny fiainanareo tsirairay avy. Ivavaka isika. Ny Andriamanitra ranay eo, entinao eo anatrehanao reo havanay izay nankalaza zany tsigeritaona naterahana, eo koa nankalaza ny tsigeritaona ny fanambadiana. Izany rehetra zany tompo dia voninahitra ny anaranao fa nivavaka ataonay fiangonana dia anao Andriamanitra ny hatateraka ny fandriana lalina ao am-pon'izy ireo. Tsisy miafina aminao zay fandriana izy ireo tompo dia tanterao zany mba ho tanteraka ny fifaliany araka ny teninao. Amenarao Jesosy ho anonana izany mivavaka izany misaotra tompo. Amen. Misy fanomezana. Zao asika dia androso amin'ny rakitra anasantsika androso ty amin'ny altara. Yeah.
fiangonana mitsangana. Miaraba manokana ny mpitandrina antsika mianakavy koa na tratra izao fotoana hoentina indrindra ankalazana ny alahady mitandrina izao. Hiditra amin'izany isika riavana. Ry ray aman-dreny an'izay, ry mpianakavy ny finoana, riavana no fahasoavan'Andriamanitra sy ny fandrapony dia nahatratra izao alahady 3 novambra izao isika. Koa ny voalohateny dia saotra tera lazy no atolotsika n'Andriamanitra no mitana-pitiavany, mitantana trany nahatrarantsika izao fotoana fivavahana izao izay natokantsika indrindra anaovana ny alahady mitandrina. Rehefa malala tonga amin'ny fotoana azy sika anazavana, anolorana teny fahipaherezana sy isaorana ary arabana ireo ray aman-dreny mitandrina mivady ary koa ireo zanany amin'izao alahady izao. Ampifaliana no mampatsiahantsika fa ny alahady mitandrina dia fantatsika fa tsy vaovaontsika rehetra eto amin'ny FPMA, saingy matetika ny fahatakarana ny toerany ary indrindra ny heviny eto amin'ny fiainan'ny fiangonana no mety indraindray tsy ampy fanazavana. Fahasoavana lehibe no nen'Andriamanitra ary fanomezana avy aminy ny fananantsika mpitandrina matianina. Ray aman-dreny am-panahy indrindra eto amin'ity nosy Molokano izay hita tokoa fa mangotraky ny fakapanahy maro izay ilana ray aman-dreny tokoa ihany fomba mampanahintsika isaorantsika ny tompo riavana izany fahasoavana izany. Tsara ny manao fanazavana tsotsotra momba mitandrina sy ny andraikiny mba hampahomby ahatsara bebe kokoa ny fifandraisantsika aminy. Fifanakalozana izany sy ny fifampatokisana ary indrindra ny fiarah-miasa aminy fampandrosoana tsara hatrany amin'ny asan'Andriamanitra sahany ny fiangonana iandreketantsika. Ny fitsipika anatiny ao amin'ny FPMA ao amin'ny andidiny faefatra amin'ny 27 riavana dia misy izao miandraikitra mitandrina, miandraikitra ny fianam-panahin'ny tafo, ahatonga amin'ny mpiambina iorina amin'ny finoana, ahay fankatia, anao ny asa takin'ny finoana, fijoroana ny vavolombelon'i Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana. Na raiky voalohany izany dia ny mitory ny tenin'Andriamanitra, manofana antsika diakonina, manofana ny sampana, manofana ny tompon'andraikitra isa-tokony. Ary izany riavana dia mitaky ny olona mifanandrisy amin'izany. Ny mpitandrina dia olona mahatoky, olona manana fianam-panahy sy fahaizana mampita hevitra ka maharesy lahatra sady mahay manentana. Ray aman-dreny rehetra mpitandrina tokony azontsika hifanakaloza-kevitra, tokony miaino ny hevitra samihafa, nefa kosa tokony mijoro amin'ny marina araka ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarana ny soratra masina
sady mifanaraka amin'ny fitsipika velona misy eto amin'ny avemana. Raha ambara tsotra ny hevitra izany, ny mpitandrina dia manatanteraka asa fanompolo amaliny ny antsony tompo, amany sy amelona ny hafa ny tenin'Andriamanitra izay ny antso azy. Raha laina sary zany diavana dia toa eo afovoany ny mpitandrina, Andriamanitra eo ambony ny antso azy, anaisina ny tena ary irahana izy eo amondron'Andriamanitra, irahana izy eo amin'ny fiangonana tena Kristy sy eo amin'izao tontolo izao, ary mifandray tsy tapaka ireo telololo ireo. Kanefa tsy hoe namaly antso anefa dia lasa mpitandrina, alohan'ny hahatongavany mpitandrina eo amin'ny andraiky ny iray dia nisy ny fanokanana azy ho mpitandrina tokoa rehefa navita ny ambaratonga ampianarana sy fiofanany amin'izany. Izany fanokanana izany riavana dia indray mandeha eo amin'ny fiainan'ny mpitandrina, tsy misy mpitandrina mitokanana indroa fa indray mandeha ihany eo amin'ny fiainana. Misy hevitra lehibe no ilaina tsoahana sy mariana eto. Notolorana fahefana ny mpitandrina anatanteraka ny adidiny sy ny andraikiny amaha-mpitandrina azy amin'ny fanatanterahana ny asa fanompona. Izao riavana iraky ny tompo izy ireny, ny tompo no mifidy azy ireny sy naniraka azy, koa fanomezan'Andriamanitra ho antsika ny fananantsika ny mpitandrina radi-miaina tovon-jara ariva, mpitandrina matianina, ka tokony ho azaitsika sy ankatoavintsika tsarovatsika mandrakariva izy ireo. Tsarovy ny mpitondranareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, evero ny hafaran'ny fiainany ka arao ny finono. Izany dia hita amin'ny Hebreo 13:17. Manekery mpitondranareo ka manoava azy fa miambina ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona ampamoaina mba hanaovana izany ny fifaliana fa tsy amin'ny fisintona, fa tsy aso anareo izany. Polengatsika ao amin'ny Hebreo 13:17. Raha jerevana riavana dia maro tokoa ny asa fanompony mpitandrina, zaraha fitinina amin'ny fanekena ataony dia azo lazaina fa mitory ny filazantsarany Jesosy Kristy, mitaona ny maro ho ao amin'ny Kristy, manambara ny sitrapon'Andriamanitra, miantso sy manesy lavitra izay tsy mino na misalasala, manentana ny kristianina amin'ny fahazotoana, amin'ny vavaka sy amin'ny asa amin'ny fiangonana, mananatra sy mampianatra, ampiorina hatrany ny finoana eo amin'ny toerany tsirairay. Izany rehetra izany dia akoatra ny asa fanatanterahana, fanompoako vavahana, ary indrindra koa mitandro ny firaisana sy ny filamina fiangonana. Hitantsika amin'izany riavana fa dia mavesatra arak'izany ny asa fanompony mpitandrina, nefa tsarovatsika fa na eo azy izany dia ilaina ihany ny ahatsarovatsika kristianina fa olombelona ihany ireo mpitandrina ireo. Tsy Andriamanitra latsaka tany akory izy ireo, fa olombelona mitafy nosora ka mety anana ny fahalemeny, koa mety anana ihany koa ny fahadiviana, indrindra eo amin'ny fiandrasana ny ondry raha sendra misy ondry mani na ondry very izay everiny fananantsiny ny tsy fahatanterahany ireny ondry ireny. Noho izany riavana dia hery lehibe ho an'ny mpitandrina, na mpitandriniza na mpitandriniza, ny fitondrana azy sy ny ankonany amin'ny bavaka, ny mamangy azy, ny mifanakalo hevitra tsy misorona aminy, ary ny fanohanana azy amin'ny lafiny rehetra. Ary izany indrindra no namokanatsika izao fotoana izao, namokanatsika izao alady mitandrina izao, mila ny fitondrantsika amin'ny bavaka azy ireo sy ny ankonany, ary anomezan'ny tompo mpaniraka azy ireo ny hery sy ny tanjaka entiny hatrany anatanterahana ny asa nampanaovina azy ireo. Hitondrantsika azy ireo amin'ny bavaka ihany koa, ka anomezantsika ny fankasitrahana sy fisaorana azy ireo noho ny fikelezan'ny aina, tsy mikely soroka teo amin'ny fitariana sy ny fitaizana ary fampianarana antsika. Mamelay anareo raha anambary sy amitiny etony, antsipiriany ireo lalana rehetra ny diaviny mpitandrina, tovon-jara ary liva radi-miaina sy ramatoa rakotomanga ary ny rantsovadiny
izay ray aman-drenitsika ara-panahy eto amin'ny tafo la réunion tao anatin'ny 10 taona ny fanesy décembre 2014 izy ireo no tonga teto raha tarotsika dia tamin'ny décembre 2014 izy ireo no tonga teto ary fantatsika fa volana jiona 2015 no nametrahana azy sy nandraisana azy teto amin'ny FPMA ka nanolora ny heriko rehetra teo amin'ny asa fanompoana na ny raha toko azy ireo izay iarahantsika miara-mientana amin'izao alahady ny mpitandrina izao. Singaniko manokana ho an'ireo izay tsy mahafantatra izany. Miangavy anareo mpitandrina mivady ary izy mianadaza anakareo aho hitsangana ankehitriny. Pasteur Tofonjarary Ravimiaina zao ny mombamomba ny pasteur tsika. Fianarana teolojia rehefa avy noraisina no mpandray fanasan'ny tompo izy ny taona 1998 dia niditra hompiomana mpitoro-tena avy hatrany tao amin'ny setela na sehatra teolojika ho an'ny laika sapa-pianarana manofana ny mpitoro-teny ireo tsikitanana. Nivoaka ho mpitoro-teny izy tamin'izany ny taona 1970 rehefa nahavita ny fiofanana nandritra ny taona. Ny taona 2000 kosa izy na 2000 dia afaka tamin'ny concours hiditra ho mpiomana tanjona tao amin'ny faculté de théologie protestante réformée tao Antananarivo ary nianatra tao izy mandritra ny 5 taona. Ny taona 2004 no nahazo ny diplôme de master en théologie izy. Mbola mino manolotra fianarana théologie izy amin'izao amin'ny faculté de théologie de Montpellier nanomboka tamin'ny 2017 izay cours de théologie à distance. Manambady Andramatoa Rakotomanga Alirantso izy ary natao sora-panambadiana ny volana avril 2000 ary natao mariage ny octobre 2000 hitantsika teo izany fa octobre ny anniversaire mariage ny vivady. Ny fitondram-piangonana kosa ny taona 2004 hatramin'ny volana octobre 2014 dia mpitandrina nitondra fiangonana protestante réformée tany Madagasikara Akadimanga Ambatomaro akoatrin'ireo nanaovany fizarana asa na nanaovany stage mialoha toy ny teny faly arivo ambanidia tany Abomalaza tany Antanety-Bevato tany Ambodibao tany Ampelotra. Ny taona 20 no nanokanana azy ho mpitandrina na antsoina hoe consécration pastorale. Tonga teto la réunion izy tamin'ny taona 2014 izay fotoana ny atombohany mitondra ny FPMA la réunion ka hatramin'izao dia mpitandrina eto amin'ny tafo FPMA la réunion tsika izy. Ny volana Jiona 2015 kosa nametrahana sy nandraisana azy mpitandrina FPMA ka teto amin'ny FPMA tafo la réunion no nanaovana izany. Akoatrin'ny fianarana teolojia nataony nefa liavana dia tsy ho lavaresaka fa dia nanao ny fianarana kapobeny izay nahazoany diplôma maro hafa ihany koa toy ny fahazonany DSSP na diplôme supérieur spécialisé professionnalisation professionnelle azafady ka nisafidy ny spécialisation marketingiste. Zay mombamomba pasteur Rafitiny. Ny vadiny kosa Ady Mirantso akoatra ny asa mandrara izay nireketany ny asa izy tamin'ny Madagasikara dia ny taona 20 ka hatramin'ny 4 izany hoe talohany andehanany teto dia mpiasa mpiangonana izy ka nanao ny asa ma-assistante administrative et comptable nanampy ny filo synodale tamin'ny Madagasikara teo amin'ny fizarana ny fiveloman'ny mpitandrina rehetra sy ny fiderena ny cotisation sociale ho an'ny mpitandrina rehetra tao amin'ny synodam-paritany. Ny andraikitra ihany koa ny lafiny administratif rehetra momba ny asan'ny filo synodale.
ny taona ray soarivo ka hatramin'ny efatra soarivo zany hoe nandritry ny 10 taona dia nifanina tao amin'ny faculté de protestante réformée de théologie Ramatoa Almirantsoa amin'ny mahavadana mpitandrina na dia nanana ny asany andavanandro azy izy. Nanampy betsaka mpitandrina foana izy hatrany Madagasikara amin'ny fanoloana hevitra mahasoa ny fampandrosoana ireo sampana misy eo amin'ny fiangonana. Fanolotsaina akaiky ny mpitandrina izy ary raha toa ny mpitandrina hitatsika toy izao dia fantatsika fa no izy manohana azy amin'ny lafiny rehetra. Ary rehefa mitondra fiangonana izy mivady tamin'ny Madagasikara ry havana dia tsy maintsy misy isa-taona ny recyclage pastoral ka ny mpitandrina mivady no tsy maintsy namonjy izany. Ary misaosan'Andriamanitra isika fa manao izany recyclage pastoral ao amin'ny mpitandrina mivady izany ihany koa ny FPMA isa-taona mba fanohizana ny fanofanana efa azon'izy ireo. Izy mivady dia mananjaraka ny Alicia Mirado Tovonjara Arliva ary Loïka Mirado Tovonjara Arliva. Mbola mpianatra moa izy mianada kanefa dia fantatsika fa efa manana sady ny talentany ary manoto zany talentany izany ao amin'ny conservatoire régional de la Réunion muzika moa zany. Mino aho fa hoenitsika eo izany talentany izy mianada izany rehefa avy eo. Koa noho izay rehetra no azabain'izay ry havana dia miangavy anareo aho hitsangana ny mpiandrina rehetra. No fatongavana zao alady ny mpitandrina izao dia amin'ny anaran'ny barao-piangonana sy ny fiangonana manontolo ny komity ny sampana isa-tokony fiangonana manontolo ny arabana sy ampaherezana anareo ary indrindra hitondrana ambavaka anareo sy ny ampona anareo amin'izao alady atokan'ny fiangonana ho anareo izao. Samy mahatsapa izay fa tsy nitambasasarany anareo teo amin'ny asa famponana ataonareo. Tonoronay ho aminareo kosa ankehitriny hitsodrano avy amin'Andriamanitra manao hoe ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety dia izy ahatanteraka sampiorona ary ahatoetra anareo. Petera 2:5. Manaraka izany no havana dia misy valoko natao manokana amin'izao alady ny mpitandrina izao izay atolotra anareo rehefa avy eo. Izy koa moa ny fiarahan'ny sakafo agabe izay arahantsika mifaly n'izao fahasoavana raisitsika izao. Ary eo anatrehan'izany ny havana dia tsy miodina ny hevivelon'ny fiangonana ny tenan'izy ireo sy ny folo ary sahirana tokoa manontany hoe inona kosa no mba ho valy-kafalipo nometsika azy ireo akoatra ny fanarantsika ny diany. Koa ino ifandimby eto ireo sorotenan'ny sampana velona eto amin'ny fiangonana anamarika hafalipon'izy ireo sy anome fampaherezana sy firaritsoa ary tonga ambavaka ihany koa ho an'ny mpitandrina mba hatolofany atsakany sy andavany ny andraikitra sy adidy masina napetraka ny tompo amin'izy ireo. Tsy azo adomoana koa ny pisorneram-po sy eratsaina ny pasteur Falmirina Rajonakson aumônier militaire protestant eto la Réunion izay tsy zoviana amintsika miaraka mivady aman-janany andray anjara lehibe tamin'ny fanatanterahana izao fotoana izao dia ny fitoriana ny ten'Andriamanitra amintsika ary mbola izy no anatanteraka ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Nanaiky ka namaly ny antso natao taminy ny andron'ny lanitra sy ny tsirony tany eny ny hotaka be lehibe aminao sy ny vady aman-janatao mandrakariva mombany ny fitahiana sy ny fahasoavana avy amin'ilay nahary izao tontolo izao. Amalady ny mpitandrina dia manolotra anao ihany koa izay solokafaliana sy fisaorana ary fankasitrana ihany koa anao sy ny amponanao.
zao lamana dia iroso amin'ny alohan'ny irosona amin'ny angaran'ireo sampana dia amin'ny angavy ny komity ray manontolo ao andray tanana ny mpitandrina na isika koa zay te andray tanana ho mariky ny fisaorantsika anizy efa mianaka. Avy eo iroso anao ny anjaran'ireo sampana ary izao mamarana rehefa vita ny anjaran'ny sampana. Koa manaingatsika komity iarahaba anizy efa mianaka mariky ny firaisan-kinatsika ny fankasitrahana azy ary fanolorana ny fitiavatsika ny asa rehetra izay natao. Mangataka ny lehilahy rehetra mba hitsanga ny zafady. Isatan'Andriamanitra lehibe tsika ry havana na tratra zao andro an'izao alahady ny mpitandrina. Isatan'Andriamanitra lehibe fa tsy azo sampona fa tonga marobe amin'ny voninahitra zao andro an'izao. Isatan'Andriamanitra lehibe mahita azy efa mianaka tsara, tena tsara ny voahan'Andriamanitra dia fenotsika feno hafaliana asa miramirana tsy tonga tonga azy koa le anarana ny ramatonirana fa dia tena zay mihitsy mahita anareo mahafinaritra. Hoy tokoa ny tompo hoe mifalia mandrakariva. Ny sampana lehilahy zay soloko teny eto dia faly miarabanao pasteur, miarabanao sy ny ankohonanao na tratra zao andro an'izao. Taona maro ny fandimby, volamina maro ny lalovany, taony mamy, taony mangity, taony mora, taony sarotra. Nandritra izay fotoana nitondrano izao fivolana izao ary tsy takina fenina izany. Tsy nikely sorika ianao pasteur, fa niezaka ny ampandrosotra ny fiangonana hatramin'ny lafiny maro. Mirary soa indrindra tompo
maleova malasana amin'ny asa be dehibe izay mbola napetraka n'Andriamanitra aminao. Asa be da be izay mbola napetraka Andriamanitra tanterahanao. Izy kosa tsy mahafoy na mahasaraka anao fa mampiray antsika hatrany hampanjaka ny fitiavana satria izany no lehibe indrindra tadiavin'Andriamanitra. Koa ho tanteraka ny teny misoratra masina ao amin'ny Jaona 7:20 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray atao. Ary izao koa ao aminao mba ao amintsika Kristy mba inoany izao tontolo izao fa ianao no iraka. Amen. Koa raha hipetraka ao dia hoy aho hoe ho lehilahy mahery, ho mpitandrina mahafantako, ary tsy hoe tia teny izahay fa aina mifetra, aina mifetra ao amin'ny fia eto amin'ny fiangonana FPMA ity amin'ny asa fanontona. Misaotra Tompo ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mankataka ny vehivavy rehetra hisangana Tompo dia mankataka ny Ramatoa. Mitondra bavaka ny Ramatoa isika vehivavy rehetra eto fiangonana. Hiara-hivavaka isika. Fifalianay indrindra raha ny miara-miasa aminay no alinao. Izany tokoa no mariky ny fanenkenay, fanajanay sy fakasitrahanay anao Tompo. Ankehitriny manokana izao fotoana izao izahay hitondranay am-bavaka ny mpanomponao Ramatoa Ramotsoa izay nitondrenao ho renim-panahy eto anivon'ny sampana vehivavy kristianina. Efa nifida ny anjara tsara izao mpanomponao izao. Koa mangataka aminao izahay ray ny anafinao azy ny hery sy fahasalamana ary mba ho vehivavy tsara sy mazoto ka hitandrina tsara ny ondry. Eo azy Tompo hifahendrem-panahy ka aiza mitondra tsara sy mahavatra tsara ny ankolana ny fiarahamonina ary indrindra ny vehivavy rehetra eto amin'ny fiangonana FPMA Lalina. Meo mandrakariva ny fifalianao sy ny fiadananao izy Tompo ka tena fatsy-pitahiana ho an'ny vahoakanao ny antom-pisina. Saotra indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no angatahana izany vavaka izany. Saotra indrindra raha eo. Amen. Je demande aux jeunes de se lever. Je vais prier pour Alicia. Sotraanao izay Andriamanitra io satria mbola milao ty fotoanaty ahafahanay mitondram-bavaka any Alicia. Ampio izy Tompo amin'ny zavatra rehetra ataony, azavelao kely izy ary ataovy ampio izy mba ho exemple amin'ireto tanora rehetrarehetra. Dia tatany no mandrakariva ny fiainany Tompo amin'ny anaranao nanaovana vavaka izany. Amen. Sapa nisaiky ianarany vivay. Seigneur, nous prions pour Loïka. Merci d'avoir été avec lui et aujourd'hui encore. Nous te demandons de le bénir, de le protéger et de lui donner la sagesse. Qu'il soit rempli de ton Esprit Saint afin qu'il soit capable de reconnaître le mal où il est, de connaître ta volonté, à te suivre et à te servir dans la loi. Merci Seigneur, en ton nom de Jésus-Christ. Amen. Mazana dia mpitandrina no mitondra-bavaka ny asantsika fiangonana fa androany
dia itsika fiangonana kosa mitondra bavaka ny asany dia isika fiangonana ihany izany hivavaka isika. Riraina izay any an-danitro, Andriamanitra lehibe ianao, ka indreto izahay miotrika manaja anao mitondram-bavaka ity fiangonana ity. Voalohany tompo dia ny zavatra efa lasa rehetra dia isaorana ianao tamin'ny aktivité maro samihafa ny tanterahan'ity fiangonana ity, ka niteraka fifaliana maharitra sy fiadanam-po tao amin'ny vahoakanao. Misaotra anao koa fa na dia teo aza ny disadisa misedra ny fizaham-toetra enzany nandalo dia mihaino vavaka ianao ka navotanao izahay miaraka taminao ka nivoaka mpandresy dia izao mifankaty finaritra izao. Faharoa manaraka izany Andriamanitro, apetraka aminao ny ankehitriny fiangonana, tiany ity tsy resaka hoe rendrarendra tompo fa fanatanterahana mihitsy ilay baikonao hoe tsarory ny mpitondra anareo izay mitondra ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hampio ny fiangonanao, hanohy ireo ka tsy hisento izy hanatanteraka ny asanao fa hanao izany am-pifaliana. Trotroina mibavaka aminao koa ny confcol isakarivo, ny fivoriana maro samihafa handrindrana ny asanao. Milasy izay homaninay mba omeo fo mazoto izahay Andriamanitro fa ireny zavatra rehetra ireny dia fitaizam-panahy mba ho vonona trano izahay satria ho avy tampoka ianao ka sao dia hanenina izahay. Ireo izay tsy tonga eto tompo dia tsy adinonay na faly na malahelo izy ireo dia ianao mahay azy, fa ny angotianay aminao dia mba tahio toanay izy ireny ary aza atao diso anjara ny fahasoavanao ary ankasitrahana ianao ihany koa tompo ny nanomezanao anay olom-baovao na mandalo izy ireny na hitoetra dia ampianaro izahay, ampianaro izahay izara fity amin'izy ireny ka mba ho tamana izy hiaraka anompo anao. Dia ny fankalazany fahenimpolo taona ny FPMA sy ny momba izany rehetra dia ankinay eo am-pelatananao. Ankehitriny tompo dia no avin'ity fiangonana ity ihany koa dia apetraka eo am-pelatananao. Tsy iza izany fa ireo zaza madinika ny tanoranao mba hitombo fahalalana sy ny fahendrena eo aminao. Ny lehibe mba ho ambininao amin'ny zavatra rehetra amin'ny asa mandraharaha na amin'ny ara-bola na amin'iny ary ampanjakao amin'ny tokantranay tsirairay avy ny fitiavanao ary ny famindramponao. Raio mba fandrinay raha tonga sitrakao re ny mba hanana ny FPMA larenao fiangonana mba ho trano fiangonana ao anay. Efa nanomboka nanamina izahay tsy misy miafina aminao, matoky ianao ambavaka izahay tompo fa ianao mahalala tsara izay tokony ho anay, koa dia manan-tena anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anasoavanay ny vavaka anay. Dans ce moment, nous allons prier pour le pasteur Fall et sa famille, et je demande aux musiciens de se lever. Seigneur, nous te remercions pour ce jour spécial consacré au pasteur de notre Église. Merci pour ce moment que tu nous accordes pour que nous puissions porter en prière pasteur Fall, sa femme ainsi que ses enfants. Nous te demandons de les protéger du mal, de les protéger des pièges de l'ennemi et que tu les réconfortes dans leur ministère. Seigneur, aide sa femme à aimer et à chérir et à soutenir son mari dans sa fonction pastorale. Aide aussi leurs enfants dans leur cheminement et dans leurs études. Que tu sois présent dans chacun des moments importants de leur vie. Nous prions aussi pour le pasteur Fall, pour que tu lui donnes l'Esprit Saint afin qu'il marche pas à pas avec toi et qu'il vive selon ta parole. Donne-lui également la sagesse et la force pour qu'il sache guider ses brebis vers de bons pâturages et qu'il ait toujours le courage de se tenir debout dans l'adversité. Nous te demandons, Seigneur, de le renouveler chaque jour pour qu'il puisse accomplir son travail selon ta volonté.
Cette prière, je la fais au nom de Jésus. Amen. Dia misaotra ireo fampanaisa tokony isika fiangonana misy manana olazaina na fitondranam-bavaka dia afaka manao izany ray na roa raha toka izy. Raha tsy misy moa amarana na ny fandraisana fitenenana dia ino ohatra ny fanaoko viavana dia misy tolokalo izy ty dia efa nampiana strofy telondray ary ngamba zay ngamba ny farany ny anampiana azy fa lava dia lava ilay izy zay atolotra ho an'ny mpandrinantsika. Alohan'izany nefa viavana dia apatsahivana itsika fa isy ny agape na sakafo faisana zay zaraitsika amin'ny mpitandrina mianakavy ny mpandraifana samy toko vaovao ary aoriany zao fotoam-pivavahana izao dia aoka isika aritra fa isy famangina sy fampahirezana any avatsika eto zay namoy ny ray tapo aminy zodamo dia ray tapo ihany ohatra ka vadin-dravavinao na vadin-dralanao dia ino atolotra ho anareo. Anio azy ny fotoana natokatsika ho alahady ny mpitandrina ka hotsarovatsika hatrany hotadidy ataotsika akandro ikatsahana indray zay rehetra mahasoa ampiorina finoana ho mafiorina tokoa. Matoa ny fiangonana enikaja sabidy matoa misy vokatsoa dia totosanao ny adidy ireo vona fafinao nandrobona izy ankehitriny falifaly izay fiangonana sy ireo mpanotrina vahiny miombona firaisakiny iara-iatrika ny tolona ifamatrika ny fo ny isam-batan'olona samy eto la réunion malagasy ray fisainana samy koa mitana tsara ny finoana nombovaina inoto fa tsy isy andrarak'ilo ombiandoha na ivadika ny mando ka andrava ny tamboho tsy isy ene izany miasanay ny manambara ny mpianakavy ny finoana vonina andray anjara raha semba na iara ka ny saina tsy tafandry ianao no antenaina ianao no tena andry ry mpitandrino zay mijoro herivelo ny finoana tany mafy izay tsy iova tsy vona ny fanananay anao dia efa hery lehibe azonay mizotra amin'ny lalina tsara le aminao mitoromarika anefanay adidy fa ny fanjakan'ny lanitra ho an'ny lova sabidy fahasoavan'Andriamanitra nirina andrandray raha tiana ho azo izany firaisakina no ilaina fa ny tanana ny asa vonina atr'Andriamanitra fifankatiavana ny fetra tohatra makan'andanitra ka na kely na lehibe na ory na manana ireo ezaka imasoana no tariketra iarana samy vonina avokoa ka hitombo fahendrena tantaninao izahay tsy irona tsy ivelo mbola mila fiofanana mbola mila fandalinana ka iarahana manarina zay rehetra mitokilana zany nefa tsy ho vita raha tsy misy finiavana ny mpianakavy ny finoana andala ny fifankatiavana ny tany ene tataondraony misy maloka ihany ny aizina mety tonga ka anerana ny tany ny eto tany fandalovana dia be fahavalo tsy anao ny sanatry no kivoka imalo toetsaina tsy mitovy no mbana mazana hitavato zay misakana amin'ny lalana ombany ny mpitandrina toanao indrindra ny tiana mbanoro ka amairo ny olana sy ireo safofo fosisaina fifanahy no tezay ny fahendrena reo no ento mba ia lay fahasoavana amin'olo aza tahirizina ao anaty ny fadisoana totsina mivavara misy zany akrisitra fanahy ary tsy atoranao anefa ny tena manahirany sarotra ny fiainany eto la réunion nefa tsy azo itovillana tsy akivy anao izany mahereza foana ihany Andriamanitra ao ambony iaro anao hatramin'ny trano ianareo mivady no ray aman-dreny voafidy hitana ny lakile zay mamoa sy manity ho modely
sy ampianatra izay teany tena ka hiaraka amin'ny tompo ka azo famonjena. Firaritsono atolotray amirana ny tava ianareo mianakavy anie ka ho salama lalandava. Mijoro mitraka maherezatra ny trany tsy maintsy misy voka-tsoa raha taniky ny tany. Raha tonga ny fotoana andraisana ny voka-tsoa sy ho tazana hita feo mieriko fa ny asantsika dia mbola masana. Ny tarigetranay fiangonanay FPMA raha namorona izao fety engalehnao ka eto no anao ny retraite. Ary isika kosa no tahiny todo zany ankehitriny zao ny afatra apetraka amin'ny fotsy manatsiny. Ilay mpandahatra mahery ny tantana sy nampirindra atolory azy hatrany dia rahatsy ambony indrindra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sao dia anao ny anjara irany fianakaviana. Salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay analiana ny fanahinao ihany. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izany aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana izanako. Izany tenin'Andriamanitra izany no entinay mianakavy kely hiara-banantsika rehetra indrindra isaorana an'Andriamanitra lehibe no ity andro izay nomeny anay ity. Misaotra azy izahay ny amin'ny fifidianana izay nataon'Andriamanitra aminay, na dia mpanompo tsy mahasoa ary izahay ry havana dia tsapanay fa nifidy anay Andriamanitra ary niaraka taminay izy hatramin'izay fanompona izay tanterahana izay. Ankehitriny dia misaotra manokana any pasteur Faly Nirina Rajonarson, aumônier militaire protestant eto La Réunion, miaraka amin'ny vady aman-janaka. Mankasitraka indrindra tompo ny amin'ny teny fampaherezana izay nampitondrain'Andriamanitra anareo. Mankasitraka ihany koa ankehitriny ny Braony Tafo, ny komitiny Tafo, ny sampana rehetra, ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra, ny kristianina rehetra izay nitrotro am-bavaka sy nanohana anay mandrakariva. Mankasitraka tompo ary maneho fisaorana koa eto izahay ho an'ny musicien satria izy ireo koa dia niara-nanomana anay izao hira izay tanterahana izao dia mankasitraka anareo izahay satria dia atsoina ianareo dia tonga hatrany. Maneho fisaorana ihany koa anisy dazanakay i Alesias Monika. Mankasitraka anisy daza satria na dia anatin'ny fahatanorany ary izy ry havana dia tsapanay fa manohana anay mivady mandrakariva izy amin'ny teny fampaherezana ary indrindra efa manana ny anjara asa fanompona izy ankehitriny ato amin'ny fiangonana. Ary ny farany tsy ny kely indrindra dia mankasitraka amin'ny pasteur ary indrindra manohana azy mandrakariva izay amin'ny asa fanompona satria tsapa tsy mora izany asa fanompona izay niantsoan'Andriamanitra izany kanefa ho ten'Andriamanitra hoe izay manao ny asany tandrina dia mifidy ny asa tsara ary dia mifidy ny asa tsara izy ary izany no fifaliana ao anay efa mianaka satria na dia eo aza ny mafy sy mangidy izay lanjaina dia mahatsiaro kosa nefa fa ny fiainanay rehetra dia endriky ny fifalian'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Dia mankasitraka indrindra pasteur ary manohana azy hatrany izahay. Dia ankehitriny dia misy fanomezana kely ho atolotray ho an'ny anjara birikinay efa mianaka ny fanorenana ny fiangonana izay efa entintsika mbavaka isan'andro. Manolotra izany izahay
Ary manaraka izany dia manolotra ihany koa solomboankazo any pasteur Faly Mianakavy mankasitraka indrindra tahiny tompo. Dia fifaliana ao anay ny manolotra hira ho antsika rehetra. Ira fampahirizana antsika rehetra natolotra dia eo azy ny sarotra lalovana ny fiaina.
Ity raha anankiray tia dia sotry ny toloteny pastera teo mihitsy izay nentinao no raha ty. Tena
Fiainam-baovao miendrika ho anao. Ny hira manaraka dia père le voici. Madiditra ihany tsika zanak'olombelona. Fa tsy maintsy tonga ny fotoana veren'ny tompo hoe père le voici.
Dia misaotantoa sikaraha tonga samatsara amin'izao fandraisantana ny mparay-baovao zao efa nitokana tany Madagasikara izy fa ny fandraisantana azy kosa nitanterahana tany fiangonana rehefa avy nofanina sy nampatsiridina izay mahay fitema izy dia manefa ankehitriny no hiditra amin'izany mampandray fandraisan-tompo fitema zany ka hanao ny fanekeny eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana hitsangana antsika rehetra riavana. Izao ary ny tenin'Andriamanitra riavana milohan'izany fanaovana fanekeny izany. O Jesosy Kristy, izao ny mpianto tsara. Ny mpianto tsara manolotra ny aina onjin'ondry. Raha misy olona mpanaraka ahy, aoka izy andrany tena sy tolony azy fijaliana mpanaraka ahy. Fa na iza iza ny mpamonjy ny ainy dia very izany. Ary na iza izy raha very ny amin'ny ahy dia izy no hamonjy izany. Fa ino ny soa azon'ny olona?
raha mahazotontolo zao aza kanefa veriny eny fa ina nomeny olo takalony eny fa na izana izy anao sikapony raiky izay ny an-danitra dia izy ino raha laritry anabavitra rehetra ary amin'izany nazovina anaiky ao anatrehan'olona dia mikeky kosa izy anatrehana raiky izay ny an-danitra fa nazovina nda eo anatrehan'olona dia ho lafy kosa izy eo anatrehana raiky izay ny an-danitra. Ankehitriny miagavana nangataka anao zay mba hanao ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra manaiky poesia. dia manaiky marina sy milo fa Jesosy tompo sy mpamonjy ay voavela ny eloko ary azoko ny famonjena. Ikeko ny fisy aloko azy amin'ny foko rehetra noho ny fitarian'ny fanahy masina. Azoto vavaka sy amaky ny baiboly isan'andro arak'izay azoko atao. Ano ny fitondrana ao fiangonana FPMA sy anaja ny hevitra tapaky ny fivorian'ny mpandraiky. Ny herin'Andriamanitra no iankinako anatanterahako izany rehetra izany. Ho izy zany fanekena nataonao izany raha zafina koa toerany dia amin'ny anaran'ilay zanaka ny fanahy masina no andraisan'ny tanana anao misy any miara-mandray anjara aminay amin'ny fanasan'ny tompo ato amin'ny fiangonana FPMA ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavana famparizan'ny fanahy masina ho aminao. Amen. Ny foron'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehova ihany no mahalavary ny diany. Hivavaka isika. Soaranay ianao ny tompon'Andriamanitra ny tanteraka soamatsara mpandraisantana ny mpampinombo. Enganiny tsodraninao momba azy amin'izao lalana izoranao azy ao eto ny fiangonana FPMA. Mampahery azy ianao anatanjaka ny fimody felohan'ny fanahy masina azy. Ary mahatsiaro aminao fa hitoetra aminao mandrakariva. Izay rehetra ihany dia ataovy mahatsiaro hanavoan'ny fanekena mampandray anay ka tonga anay valobelona mahatoky hatrany amin'ny fanarahana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Misy ry havana atao rahampahasoavana rehefa tahaka an'izao ka dia izy mitarika antsika amin'izany raha misy fanakaviana raha misy koa mahatsiaro fifaliana dia afaka manatona manao pahasoavana izay ny dekona no natanteraka azy. Tonga amin'ny fotoana izay rahantsika miombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo sika ry havana. Akanomana ny fampanahintsika hiatrehantsika izany fanasana masina izany. Ataontsika ny hira fimanam-panahy 450 ny voalohany sy faharoa avia le mangetahita. Amen.
aminareo aniany fiadanana tompo akoa ifampizara zany fiadanana tompo zany sika zareo ny akaikinao etonony aminy ho aminao any ny fiadanana. Ho aminao ny fiadanan'ny tompo, la paix de Dieu soit avec toi. Eo am-pitsanganana ihany ry havanao nanaovantsika ny hirany lanitra ray sy fitonjato naniny voalohany ihany. Asadato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aka ho teraintsika ny tompo Andriamanitra. Ivavaka isika. Entiko tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay maefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny saoranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Izay tianay sy nanotena monjy anay. Amin'ny alalany koa no iteran'ny anjely ny fiandiananao sy tsoahany fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary arahany fiangonana any an-danitra sy aty an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobina. Ary izay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy ka amin'ny fanajana lehibe no hiteranay hoe. Atao enontsika ny fiteny fandrenana izao fanasana masina izao. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny aniny izay namady anazy dia nandray mofo. Ary efa nisaotra izy dia novakilika ho izy. Raiso hany. Ity ny tenako izay omenao ho anareo. Izao nataovy ho fahatseroanay. Atoy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia ho izy isotroa amin'ity ianareo rehetra. Fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho anrehetra ho famelan-keloko. Ka naovinanao vinana misotro ianareo dia izao natao ho fahatseroanay. Afaka mipetraka ny fiainana. Re kristianina malala, aoka isika atsiaro amin'i Jesosy Kristy izay maty nisoloantsika sy nitsangana fanamarinana antsika. Dia fanam-pihavanana tongotr'Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Eny misaotra anao zahay Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany, fa noho ny famondaponao aminay mpanota mahantra,
dia nomenao ny zanakao laitokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay raha na eny an-danitra indreky izahay manao entanatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka miandro sy mitalao ny fivarenany izahay. Ankehitriny raha eo ahitiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay tsiraray ka handraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao. Jesosy Kristy tompo izahay izay tonga eto anatrehanao hiomina amin'ny latabatra masina magataka mba ampiakasinao aminao ohatrany sampana voalohany ampanary fakatitaka ny tiavanao anay izay araka izay ara-manana ny fiangonana masina manontolo ny finoana sy ny fifarinana aminao. Amen. Ory loatra fa izay zanak'ondry inory. Tsika isika koa afaka manambara ilay vavaka izay nampianarin'ny tompontsika manao iny. Raha nay izay ny an-danitra ao masina eny eny anarana tonga ny eny fatsakana atao rety sitraponao itiatany eny amiza misatsy amin'n'anykay ampimenanao izay ny fitaovan-dratsy manafana ratsy anao ny fatsakana sy ny afinahitra manaratsy. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nomena ho antsika. Satria raha ihany ny mofo dia isika rehetra dia raha ihany na dia maro ao a Kristy. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika izay nalatsaka ho an'ny maro ho famelana ny herontsika. Hoe ny tompo avia fa efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Ny tompo no manasanao maniry mafy ao.
miavana anatika atsika ny tompo ary Jesosy Kristy no tena antsika hoe raiso hany itenitenako izao natao ny fahatserovana azy hany zany ka misora mandina ao am-pona. Isaotra ny tompo no ny tenanao. Amen. Ary koa Jesosy Kristy sotrona rehetra ty fahitinondrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelam-poko. Izao natao ny fahatserovana. Sotroa zany ka misora mandina ao am-pona. Isaotra ny tompo ndohony ranao. Amen. Oka iombona amin'izao vavaka fisaorana ataony mpanao salamo fahatelo amin'ny satany voalohan'izao isika. Misaoran Jehovah fanahy azy rehetra tanatiko misaorany ranomasina. Misaoran Jehovah fanahy ary aza misy atinonao ny fitaniana rehetra. Amen. Izao le tenin'ny tompo amintsika izay avy nandray ny tena sy ny andro. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hasinjareny ka mitsangana tamin'ny maty hoe efa nanome ho anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izany no ampahery sy hiaro anareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ane ny fiadanana. Amen. Anatin'ny fentira no fanambonana ny kapoaka. Anatanterantsika andakisaorana ny hira le Seigneur nous a aimés. Iomina amin'izao vavaka fisaorana sy ny fangatana ny fiten'Andriamanitra zao isika rehetra. Ivavaka isika. Ny Andriamanitra nanay mbola velom-pisaorana anao izay tamin'ity alahady ity. Izay nafahany fiangonana naneo ny fiangonana amin'ny fiara-miasa ny mpitandrina mianakavy.
raisoanao tompo ny saotra sy ny dera no voninahitra mandrakizay satria ianao ny tompo ny asa. Ianao no miantso ny mpanomponao ary ianao no manamarina ny teny izany fiantsonao azy zany. Ka dia raisy tompo ny fisaorana atotra ny fiangonana afaka natanteraka izany alahady manokana izany. Miombonetinatrianao zay tompo manandratra ny vavaka fangatanay ny fitahinao izay ampomizara ho anay. Eny tompo mivavaka ho an'izao fiangonanao izao izany. Hitanao ny tetikasa izay tanterahany fiangonana. Ianao hatrany eny ame fahendrena, ame zotopo, ame fifankatiavana, ka araka ny afatra izay nomainao anay dia ahay ifampivavaka, ahay ifanao soa, ahay ara-iasa ho voninahitry ny anaranao izao fiangonanao kristianina tsirairay avy amin'izao fiangonana izao. Azany no afanayko ny tompo mivavaka ho an'ity tany izay mandray ity nosy izay mandray anay ity. Ianao mahafantatra ny zavatra samihafa amin'izao toerana izao. Eny tompo lentinao entin'ny fiangonanao fahazavana ao amin'izao tontolo izao. Le matoky izay fa ny fitahinao ihany koa no hitahinao ny tompon'andraikitra rehetra na ny manam-pahefana rehetra eto amin'ity tany ity. Ianao no hanome azy ireo koa ny fahendrena sy ny fahatahorana anao Andriamanitra. Eny anaty alavitra ny tanindrazanay ary izay dia ianao koa miaino ny vavaka sandatray ho an'izany firenena izany. Ianao mahafantatra ny zavatra rehetra. Ianao hatrany eny mbola meny fahendrena ho an'ny mpitondra tsirairay avy. Andrina tompo ame fahendrena, ame fifaliana ihany koa ho an'ny mpanomponao rehetra izay mitarika ny fiangonanao mba ny anaranao Jesosy Kristy nitoriana ary ianao reriany no menao voninahitra. Ianao mahafantatra ny enta-tanety tsirairay avy izay tonga eto amin'ity maraina ity Andriamanitra. Dia izany no asandatray eto ny atrenao. Mahafantatra ny ao am-ponay ianao, mahafantatra izay mety atisaina lalina ny anatinay. Ianao ilay lehibe famindrapo ane no hamaly vavaka ho an'izay etaentanay tsirairay avy teto. Misaotra noho ny famelan-keloka izay nomenao anay. Misaotra tompo noho ny fanavoazany fanainao. Ka dia hazoto izay handroso ho amin'ny asa tsara rehetra ho voninahitra ao Andriamanitra tomponay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy io ilay tianay nazonay manonona izany vavaka izany ary misaotra ny valom-bavaka satria manome anay mihoatra n'izay angatanay ianao. Misaotra ry tompony. Amen. Sotran'Andriamanitra sika riavana na tanteraka izao fampokavana lahadiny mpitandrina eto amin'izao fiangonana FPMA izao. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra riany. Dia raha isika marana fotoana mira engaleka mombanao Jesosy mialohan'ny afatra sy ny sotrana. Miara mifampivavaka mba ho mendrika ity antson'Andriamanitra isika efa mifampivavaka dia miara mifanao soa ary efa mifanao soa dia afaka hiara-iasa ary teraka asa tsara ho voninahitra Andriamanitra. Ka dia mangataka aminareo izahay riavana mba hanaja izay mitely aina ao anivonareo dia izay voatendry ny tompo hitarika sy hananatra anareo. Fankataovana be dehibe mba mpitiavana no aseho azy ireo no ny asa toto-saingy. Mihavana tsara ianareo samy ianareo.
Eo ampiandrasa tanana anaovantsika ampifaliana ny fitiavana rano velona.